fidiran'olona tsy fantatra tao lazaitsika ary azo raisina fa vokatra tena izy ary izay no ho démontreko aminareo eto. Fikoropahana sy fahanterana tanteraka no nahazo ny olona akaiky ny fitondram-panjakana raha toka nahita ilay vokatra navoaka ny seny tao amin'ny sitiny omaly izay milaza fa lany indray Andriamatoto Ravalomanana manoloana ny Harilala Ravelomanantsoa. Araka izany dia niezaka namono afo no nataon'izy ireo. Ny seny moa izay efa nilaza fa nisy niditra nitsokotsoko tao amin'ny sitin'izy ireo ary nanamafy izany koa Ramatoa Lalatina Rakotonazafy hoy izy tao amin'ny pejiny. Tena tia manakorotana ka à qui profite le crime hoy ny fiteny frantsay izay. Efa omaly no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny vokatra vonjomaika ny résultat provisoire ho an'ny fifidianana be ny tanàna teto amin'ny faritanana Antananarivo ary anisan'izany teto Antananarivo renivohitra. Na isika sy mandinika kely akory aza ve dia hitomina izany hoe isy vokatra hafa noho ny omaly indray voaka izao hariva izao nefa dia hoe samy senino hamoaka azy. Zavatra tena impossible mihitsy izany na isy manipulation toy inona aza izay ny mpanohitra tao araka ireo vokatra osoka sy noforopronina paritany zao io. Eto dia mipetraka mazava ny hoe à qui profite le crime. Maninona no tonga dia ny tim sy ny mpiaradia aminy daholo no namoaka voalohany ilay hoe vokatra hafa navoaka ny seny ka lasa nampandresy Antozy Ravalomanana amin'ny salanisa 220 faingo 120 isanjato. Naminany ve izany ny Pomban-Ravalomanana ka niova tampoka ny vokatra androany hariva dia lasa nijery tao amin'ny tranonkalan'ny seny izy ireo dia iny tokoa fa hitany tao hoe niova tokoa ilay vokatra. Ole resy koa ratsy kilalaon-jaza izy tiako fa mazava be hoe mbola ao foana ilay finiavana veleité hanakorotana mba ampikosa zay azo sokajiana ho fandikandalana araka ny voalazan'ny lalàna fehizoro mifehy ny fepetraka ankapobeny amin'ny fifidianana régime pénal des élections izao zavatra misy izao karariny loatra raha sokafana ny fanadihadiana ary atao ny fanenjehana araka ny lalàna izay tompon'andraikitra amin'izao. Izany lalàna fehizoro izany moa dia milaza fa ny olona zay miezaka hanovany voka-pifidianana dia voasazy giadra raikatra amin'ny 5 taona ary mandoa lamandy hatrany amin'ny 9 hesy ka hatrany amin'ny 9 tapitrisa ariary. Izay no nambaran'ny Ramatoa Lalatina Henriette Rakotonazafy tao amin'ny pejiny. Ankoatran'ny Lalatina moa dia nanao fanambarana ihany koa tao amin'ny seny izay nilaza fa mianto vonjomaika ny tranonkalany vao miara-pirenena maleo tena misahana ny fividianana noho ny fisian'ireo tsy mataotody niditra amin'izany tranokala izany ary nanova ny vokatra izay taratry ny safidim-bahoaka. Efa misokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Ny seny dia manameloko tanteraka izao fihetsika entina hambolina ny safidim-bahoaka sy anakorontanana ny firenena izao. Manainga hatrany ny olom-pirenena rehetra tsy ho resy ny fandrebirebena ary hiandry ampitonena ny vokatra ofisialy izay voaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Toy izany ny nambaran'ny seny ao amin'ny pejiny ary mbola nanamafy ihany koa moa ny seny nandritra ny fandarana manokana izay nataon'izy ireo teo anivon'ny fahitalavitra TVM izay nilaza fa ny olona mpisoloky no nanova ny voka-pividianana tao amin'ny sitin'izy ireo fa tsy ny seny velively ary efa misokatra ny fanadihadiana ankehitriny izay ataony anti-piratage sy ny mpitandro filaminana. Androany zany dia nisy niditra ny tranonkalany seny ary nanova ilay voka-pifidianana ho an'Antananarivo renivohitra irery ihany. Zay no nahagaga hoe Antananarivo renivohitra irery ihany. Rehefa nahitan'iny izay tao amin'ny seny ny ariva teo ihany dia natsahatra aloha ilay tranokala. Natsahatra zay zany dia dikan'izay tsy misy olona afaka miditra ao ary tsy misy vaovao intsony ho hitantsika amin'ny tranokala ny seny. Zay zany ny fepetrany raisina satria hitantaratra ilay fidiran'olona tsy fantatra tao dia hita mihitsy hoe miova ilay voka-pifidianana. Zavatra mahagaga dia milaza ny sekreteran'ny seny fa sécurisé tsara ny sitin'izy ireo fa maninona nefa no misy olona
afaka miditra amin'izany site izany. Ny nambarany moa dia tsy tery lalana hono ny ratsy. Ny hoe tsy misy fiarovana akory na hoe tsy sécurisé dia diso zany satria taorianan'ny fitsiriana izay natao tamin'ny ny hafaran'ny fanavozana tanteraka ny listim-pifidianana dia nisy mihitsy ny fanamafisana ny sécurité na ny fitandrovana ny tsy hidiran'olona hafa ao anatin'io site io natao zany ary no amafisina nefa kosa izay no asan'ny mpanao asa ratsy mitady ny lirika rehetra anaovana izany tsy hoe miravoravo tanana sy ny akory na hoe tsy nanao ny asany araky ny tokony ho izy natao misy ny asany ary misy ihany koa nefany ireo ratsy zay tsy kely lalana. Tanena mipetraka ihany koa ankehitriny dia hoe raha milaza ny CNI fa nisy mipiraty koa ny sitin'izy ireo, maninona ary no mbola ry zareo ihany no mitantana izany site izany, maninona no mbola manana accès hiditra ao amin'izany site izany ry zareo raha toa ka mpisoloky tokoa no nametraka ilay voka-pifidianana tao amin'ny site, ary maninona no nisy olona afaka niditra tao raha toa ka sécurisé tokoa io site-ny CNI io. Ny avy nambara dia ny hoe nahatonay ilay izy ary izahay no mitantana azy. Izay fipetra izay no natao dia mba tsy hisy vaovao hafa hivoaka na fanakorontanana izay atao na fangalana antotan-kevitra na fanomilivolina ny saim-bahoaka dia niraisiny izay fipetra izay. Ny tohin'izay dia ny hoe ny page Facebook ny CNI dia mitohy mampita vaovao atsika. Eo andalan'ny fanaovana fanadihadiana moa izany zao ny tompony andraikitry ny momba an'izany dia ny ao amin'ny gendarmerie nationale ny cybercriminalité ary ny atao amin'ny ministèren'ny serasera sy ny kolotsaina ny brigady anti-piratage. Zay zany no dingana tsy maintsy atao dia miandro ny toy ny fanadihadiana isika. Mafy hatrany moa ny CNI fa tsy hiova intsony ny voka-pifidianana izay fanotonon'izy ireo ampahabe maso izay milaza fa Ramatoa Harilala no lany ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ny fidirana anatin'ny tranokala natao dia nataon'ireo olon-dratsy ilay izy, izay no asany. Ny asan'ny CNI efa natao omaly zoma faharoapolon'ny volana Desambra, izany hoe namoaka ny vokatra vonjimaiky tamin'ny fomba ofisialy ary iny vokatra vonjimaiky iny dia voarakitra ao anatina rijanteny na ny fanapahan-kevitra délibération izay niraisin'ny CNI no tsy miavin'ireo tompony andraikitra rehetra atao amin'ny spaty raika ary iny atao hoe délibération iny dia efa nalefa any amin'ny fitsarana izay misahana ny ady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif eto Antananarivo. Sahala amin'izay koa zany no miseho tany Mahajanga ny Androany ary tany Debo ny Androany Arivo ary mbola itoy izay ny alatsinainy ho an'ny Fianaratsoa, Toliara ary Toamasina. Ny publication ny vokatra vonjimaiky zany dia ampitaina any amin'ny tribunal izay misahana ny ady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif any amin'ny renivohim-paritany. Ny afatra dia ny hoe aoksika mpiray-tanindrazana indrindra ny eto Antananarivo tsy rorosaina satria mandray ny fepetra rehetra tokoa ny ao amin'ny CNI miaraka amin'ny tompony andraiki-panjakana izay misahana ny cybercriminalité. Ny fanadihadiana no ahitantsika ny toy ny vokatra amin'izay piratage zay fa kosa ny tsara tsindrina dia ny hoe tsy miova ny vokatra izay nalefan'ny CNI any amin'ny tribunal administratif na ny tribunal misahana ny ady amin'ny tao amin'ny fanjakana. Dia ho anay aty amin'ny CNI zany tena hoe asa no atao ary asa foana ary tsy misy akory fa milivoliny ny vokatra na ny saim-bahoaka fa tena asa ataon'olon-dratsy izy ireny. Fantariko manipikitika farany le hoe nidina ilay tranokala am'vina izy io mety misokatra aorianan'ny fanadihadiana ve zay vao mety hisokatra sa tena tsy maintsy aorianan'ny fanadihadiana ary ijerena daholo ny lafin'ny teknika rehetrarehetra ahafahana manana ilay atao hoe tranokala tsy azon'olona idirana na sécurisé amin'ny lafiny rehetrarehetra. Dia izay zavatra zay dia miankina tanteraka amin'ilay asa zay atao ao anatin'ny tranokala io natao ka ny anome datona orana fetotona sarotra hoa fa tsy maintsy iverina ny tranokalan'ny CNI
fa amin'izao fotoana zao zany aloha dia mba ao amin'ny Facebook sika no manaraka ny vaovao rehetrarehetra izay makasika ny fifidianana satria azadino ny fifidianana tsy hoe mijanona ny andro fifidianana na ny famoahana ny voka mpifidianana bonjamaika izay ataony siny fa mbola misy asa izay mandeha ho arinan'iny ary ny vokatra ofisialy izay tena avoakan'ny tribunal izay misahana ny ady amin'ny fanjakana no valim-pifidianana farany manakely. Ndany ny mpitandro filaminana dia mampitandrana sady ny olo-pirenena tsirairay amin'ny famoahana valim-pifidianana izay tsy marina na hoe vaovao laigny tsy fantatra moa hoe inona indray nahazo azy reto satria raha ny mpitandro filaminana eto amintsika moa ny jerena dia azo lazaina fa toy ny soavaly voabaiko ihany ka manatanteraka zavatra tsy rariny aza indraindray enoho ny fanambaran'izy ireo manoloana izany voka-pifidianana izay milaza fa itoza ravalomanina indray no lany fa tsy ary lala tao amin'ny sitiny seny. Fiarovana sy filaminana dia mitandro hatramin'ny farany mialoha mandritra ary aoriana fifidianana ny filaminana. Ankehitriny dia misy minia manaparitaka vaovao diso eo anivon'ny tambajotra sosialy momba ny valim-pifidianana izay miteraka savorovory sy miteraka korotana. Noho izany ampatsihivina fa fantokan-dalàna ny fanaparitana vaovao diso indrindra momba ny voka-pifidianana. Tsy maintsy mandray fepetra ny mpitandro filaminana iarovana ny filaminana. Manentana ny tsiraray ho mailo iandry ampatoniana ny vokatra ofisialy avoakan'ireo any-panjakana maefa voalazany lalàna. Raha misy fitandrainana aoka hitondra izany eo amin'ny fisarana maefa. Farany dia enditra ary tsy mandefitra amin'ireo mikasa anotonany filaminana izahay. Tsy maintsy tandremana ary arovana toy ny anak'Andriamaso ny filaminana ho tombotsoan'ny besin'ny maro sy ho an'ny firenena. Amin'izao akatoko ny Noely sy taom-baovao izao dia mirary fety sambatra ho an'ny voaka malagasy rehetra ny hery fiarovana sy filaminana ary manome toky fa hitandro hatrany ny filaminana mba ahafahany rehetra manao fety anatin'ny fitonena tanteraka. Manoloana ny famonoana afo izay ataon'ny seny sy ny mpomba ny fitondram-panjakana moa dia nanao video fanazavana ara-teknika ny voka-pifidianana marina izay nivoaka Tsinay tao amin'ny tranokalan'ny seny Ramatoa Faneso Herinaivo. Toy izao ny nambarany fa voaporofo fa ny valim-pifidianana marina no navoaka ny seny tao amin'ny sitin'izy ireo fa tsy olona no nisy loky niditra tao amin'ny tranokala io. Atsika rehetrarehetra izay manaraka indray izao fanazavana izay hoentiko mikasika ny vokatra izay nivoaka tamin'ny seny omaly. Iny zany no lazaitsika ary azo raisina fa vokatra tena izy ary izay no ho demontreko aminareo eto. Tsy resaka torapoty, tsy resaka hoe satria izay mahafinaritra atsika na dia hoe izay raha mahafinaritra atsika fa misy ny profo ary ny anaprofoina zany dia araky ny teknôlôjia izay misy ihany koa. Ny laza moa zany hitantsika moa zany ny zavatra nitranga omaly ho an'izay tsy maharaka tamin'ny 5:00 teo any Madagasikara dia izay olona nijery ny sitiny seny dia nahita fa ny voka-pifidianana niseho tao dia mampandresy anitojo amin'isa 42,21 ary iarlala dia mitondra ny salanisa 37,75. Ny isa azo ny tojo ao anatin'izany voka-pifidianana zany dia 106,643 ary ny azony arlala dia 95,374. Ny totalin'ny olona mifidy 252,634 iny zany tsy niova. Ao nahitana izay dia izao no téléchargena ny fichier PDF an'ilay voka-pifidianana izay lazain'ny seny hoe tena izy izay mampandresy ny iarlala amin'ny salanisa
43%,24 ary ny isa zay azony dia 106,643 mandraisa stylo sy taratasy daholo a de raiso antsoratra zao zatra teneko zao le chiffre fotsiny fa reo manko tsy mahay manisa fa tsika mahay manisa amin'ny plasiny 106,643 zany a ny vatiny tojo tamin'io PDF tamin'io zay ny téléchargena teo amin'ny site ny seny io. Tsara marihana ho an'izay tsy mahafantatra sy ho an'izay mahafantatra ihany koa fa ny fichier PDF rehefa jerevana amin'ny PDF Premium amin'ny Adobe Premium de hita hoe aiza ny source. Fantatra zany fa aiza ny source ary asehoko aminareo fa source tao amin'ny seny io fa tsy hoe source taty amina fa nirsoerinay fa na source tany amin'ny olona zay lazaina fa pirate de Caraïbes na pirate de je sais pas quoi niditra tao amin'ny seny. De aveo rehefa natao zany ny téléchargement anankiroa ilay PDF misy 42,21 antojo sy ilay PDF misy 43,24 ny Yarlala de manome an'izao avadikako kely ny namoty ny caméra de hojerentsika zavatra zany. Hita mazava tsara. Io ity zany le voalohany. Non, ty voalohany. Hitatsika eo Ravalomanana tojo 106,643 manome 42,21. Io zany ny fichier original izay nivoaka omaly tamin'ny 17h30. Rehefa jerevana io fichier io eo amin'ny version PDF de hita hoe avao amin'ny seny. Rehefa naveriny seny ndray kosa le tena hoe itony le vokatra izay nitonon'ny teny alarobia de manome an'io isa io. Tojo Ravalomanana 36,24 ary Yarlala le isan'ny tojo zany navadika any amin'ny Yarlala de natao hoe 43,24 satria nahoana na enany 6,000 voix ilay vatony Yarlala tato nomena ny tojo io de nampitombony ny isany vato tsy manakery izay hitatsika adraso indray avadikako ny caméra de asehontsika indray vato tsy manakery izay lazainy zareo. Arao tsara fa somary mora kely ny matakatra lisy. Nisan'ny mpifidy de tsy miova 255,414 ihany. Nisan'ny vato manakery tsy miova ihany koa 246,634. Ny ato zany nampitombony ny vato fotsy sy ny vato maty. Tao no nampitombony fa mba apiakatra ny tany ty hoe 43,24. Fa ny isa azony de ito isan'ny tojo itiany no nataony ao amin'ny isan'ny Yarlala. Zany hoe na tsy mbadiky ny seny zany ny résultat na de efa nangala bato na de efa nanao ordonnance na de efa nanao inona ty na de efa nanakarama olona ny zava-vaditsinjo etc de mbola zay ihany. Ito le lazaiko aminareo hoe rehefa sokafana amin'ny Adobe Premium io de hita fa avy any amin'ny seny io fichier source io. De eto tsika amin'izay ary ity fichier ty tompoko ity fichier ito dia créé tamin'ny 19 tamin'ny 19
décembre. Tam fin décembre plutôt. Zany hoe 20 décembre à 8h41 nanaovana création an'le fichier de 20 décembre io 12/20 2024 à 8h41 30 io de modifier nandray le izy. Inona ny zavatra modifier tao de io famadiana ny vatony tojo sy arlala io. Ity tompoko ny fichier source voalaza tsara io. Créé le 12/19/2024 à 10h00. Tsara fantatra fa ny de ito tsisy modification io fa ny résultat izay généré automatiquement par le logiciel izay m'enregistré PV. Ity fichier ity dia 1541 fotsiny ny vato fotsy ary 1239 ny vato maty. Zany hoe nisy vato ny arilala 6000 isa zany nalefa ato amin'ny vato fotsy ato de nasorina tao amin'le isany tojo fa le vatony tojo nalefa ny amin'ny arilala. Izay zany natonga an'le tsy mba dian'ity 42 21 ty lasa 40 43 24. Fa io de hitan'ny masontsika rehetrarehetra tojo ravalomanana dia 106 643 avec 42,21%. Neny arilala 95 374 avec 37,75%. Io fichier io dia fichier izay nivoaka rehefa ohatra zany manao ny enregistrement. Rehefa m'enregistrer PV ny senia mapiditra andreo PV tsirairay zareo manao saisie. Mapiditra PV tsirairay izy de ny logiciel m'enregistre hoe firy par candidat de mivoaka amizay hoe résultat final avoakan'io PDF io 42,21 tojo 37,75 arilala. Tamin'ny 19 décembre 2024 amin'ny 10 ora no mivoaka izay résultat zay. Rehefa avoaka izay résultat zay de mitady fika amizay zareo zay mahatonga antsika le tsy maheno anseni mamoaka résultat. Mody maty ao izy ka izy ty zany mibidouiller an'le izy ary manuellement nanaovany anazy de ho porofoko aminareo eto koa nanaovany azy manuel satria antsika rehetra mafantatra ho am'izay mafantatra moa zany hoe rehefa manao PDF enao ka manao modification manuelle de misy an'le hoe texte ery ambony ery de iny no batainao eo amin'le place tianao hanovana zavatra de eo enao manao effacer de eo enao manova de ndraindray tsy misaligner le soratra da kizakizaka kely le izy fa tsy automatique ohatrany amin'ny PDF généré automatiquement avy amin'ny les logiciels d'origine. De rehefa nadesany le 20 décembre navoaka le de novana le izy de zao ndray ny zavatra nitranga atao re olona izay hitatsika mahitsy tsara iny aligné tsara daholo zao aligné tsara daholo ny chiffre rehetrarehetra aligné tsara daholo. Rehefa ohatra ka nataonao modification amizay ty PDF amizay zareo zany tena hoe kroparopaka be manao an'le izy de rehefa natao modification de jereo vilambilana be tsy aligné intsony ataoko ino moa ty ohatrao jerevo tsara tsy aligné intsony le izy fa
misy mikisaka kely aty, misy mikisaka kely ary. Nefa le original, nefa jereo tsara le original, ao aorianany ty tsipika ty daholy. Le osika io, le osika zany zao nanalany le nampifamadiana zany averiko any. Itody zany nahazo vato 106 643 ary mitondra ny salanisa 42,21%. Zay no navoaka ny PV tonga ao amin'ny CENI. Satria tsy maintsy atao mandresy ary lala kotikokody satria candidat-mpanjakana dia nomena ny ary lala ny vatony tojo de nampifamadiana ny vatony tojo sy ary lala ka ilay 106 643 ny ary lala tojo de nomena ny ary lala de ny vatony ary lala izay 95 374 mba tsy apatratra hoe ny famadika fotsiny le pourcentage de nangalana 6000 voix nomena ny blanc sy nul ary natao le 95 374 navadika 89 374 antojo. Tena hoe hitanareo ny zava-misy de zao tam 2018 ny PV tao amin'ny QG any Bel-Air dia nanome fanandresy 43% ko tamza 53% Ravalomanana. Nandresy 53% tam Rajoelina Ravalomanana fa rehefa navoaka ny résultat dia lazaina fa i Rajoelina indray no nandresy. Zany hoe fa fataon'ny CENI io mamadika résultat io ary reo amle PV izay eo ampelantanany tsy afaka ataony le mamadika an'le izy fa enregistré ny logiciel automatique iny de amorona ny PDF vaovao ilay PDF original iny de ao izy manao bidouillage manuel. Tsy olona velively izy raha matofany soerinaivo no niditra tao amin'ny tranokala ny CENI fa ny logiciel ny CENI mihitsy no nanao mise à jour automatique ka napoitra ireny voka-pifidianana marina izay tsy napoitra ny CENI ireny. Ny zavatra nitranga tamity de zao nao nisy olona nilatsaha fanay masina de namoaka an'le résultat teo amin'ny site kanefa tsy de mino hoe misy olona misy fanay masina ao amin'ny CENI io na ilay mise à jour automatique en logiciel en CENI izay manao an'le publication de manao mise à jour tsy haiko isaky ny 24 heures na isaky ny tsy fantatra no namoaka an'le izy tao kanefa tratran'ny olona teo. Fahotana bevavy moa ty ataon'ny CENI ty hoy Ramatoa Fanesoa Erinaivo ary fandikana lalàna mihitsy satria tsy azo atao velively ny manova sy manodikodina ny safidy mahoaka ary eto ny tenany dia milaza fa Andriamatoa Dama Arsène no tomponatoko voalohany amin'izao ary tokony hosamborina avokoa ireo mpiasan'ny CENI sy izay nikirakira ity resaka halabato manara-penitra ity. Dikan'izay de zao tsy resaka hoe sentiment ty na resaka hoe falifaly fotsiny tsika fa hoe tratra ny CENI fa voararany lalàna tompoko ny manipulation des voix ohatran'izao taon'ny CENI zao voararany lalàna ny fanodikodinana sy ny hoe bidouillenao ny isa. Manao antsoavo ho anivoaka malagasy Ramatoa Fanesoa Erinaivo mba hiasa hatrany ny safidin'izy ireo ary manao antsoavo ihany koa ho an'ireo candidat mpifaninana tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra mba hirahihina ka hitambatra hanao fitoriana faobe eny anivon'ny sapam-panjakana amsahana an'izany fitoriana izany. Ka ny afatarana hoe inona io isa io dia ny PV rehetra eny ampelantanany candidat na kenina. Tsy mangataka ny candidat-mpanjakana isika fa ireo candidat na kenina kosa Razanamasy,
Tahiry Razafinjoelina, Tahina Randriamapionina, Martin Ravalomanana Tojo, Monja Roindefo, Zavitrimivalo, Gasikara Fenisoa, omeo ny jerevo daholo ny PV anareo ka tokony anome an'io satria ianareo tokony hitovy daholo koa ny PV izay voarainareo teny amin'ny 192 fokotany. Ka raha ohatra ianareo tsy anome ny PV anareo dia miraitsy kombakomba amin'ny CENI. Eto zany dia tokony hisy fitoriana fao be mandeha any amin'ny fitsarana pour arrestation massif ny mpikasa ny CENI manomboka hatreo amin'ny président. Voalohany indrindra ny mikirakira an'io logiciel ny CENI io ary ny candidat Iarlala Ramanantsoa sy Andry Rajoelina izay nampandany an'io. Ireo olona zany tokony voasambotra raha ohatra tany États-Unis tsika ohatr'izay efa nandeha tany ny FBI nisambotra an'ireo. Ary tokony seleny CENI mihidy satria scène de crime. Crime manko izany fangalaram-bato zany. Satria ny fangalaram-bato mahatonga antsika fadiran'ovana ohatr'izao. Ny fangalaram-bato no mahatonga antsika miaritra n'io dictature ataon'ny Rajoelina io. Ary ny lalàna dia miteny kategorika mihitsy fa mampigadra 5 taona hatranomaizina ary tsy mahazo milatsaka amin'ny asam-panjakana na amina zavatra hovidiana intsony ny olona izay mangala-bato. Ka nahoana isika nitsapatra lalàna? Rehefa tsy hanao ny asa ny fitsarana dia atao fitsarana Facebook le raha. Ataovy eo, tsy maninona mihitsy zany. Dia atsangano eny amin'ny arabe ny fitsarana izay tsaran'ireo dia aleo samborin'ny olona andreo dia ataon'ny olona any Tamora na any Tsefa dia tokony hisy fonjan'ny vehivavy any Tsefa ametrahana an'ireo vehivavy izay niara-nangalatra tamin'ny CENI sy izay ny bénéficie an'izany halatra izany. Fa ianao Ramatoa Iarlala Ramanantsoa dia tsy afaka maina amin'izao satria ny olona izay angalaram-bato dia izy no voalohany indrindra tena hoe miprofite an'le crime. Dikan'izay no tsy afaka. Ny président CENI tsy afa miala amin'izao zavatra izao. Na inona tenenina na inona tenenina. Satria milaza manko ny CENI hoe nisy niditra tsy lera hono tao amin'ny sitiny. Nisy niditra amin'ny ahoana? Fa nga io sitina koa, nga io tranona koa no hidikidirana fahatany. Site sécurisé zany any CENI zany. Site nanaovana audit hoe ahoana ny sécurité an'ity site ty. Tsy possible ny ahafana mipirate an'io ka hoe fichier anankiroa izay origine CENI no hitanay ao. Tsy possible zany. Raha ohatra zany nisy pirate dia tsy ho fichier avy ao aminareo mihitsy izay créé le 19 décembre et le 20 décembre no hitanay ao fa tokony fichier créé le 21 décembre tany amin'ny tany tsy fantatra nampidirina tao amin'ny CENI. Izay zany dia za zany miteny ireo olona 103 000 personnes 103 000 ny fidy antojo. Arovy ny safidinareo. Arovy ny safidinareo fa izao ny zavatra nanaovan'ny CENI azy. Zao. Jerevo ange. Ito ilay novana io vilambilana io ity ilay original nandresy tamin'isa 42,21 itojo ary 106 643 électeurs no mifidy azy. Ianareo minimum ianareo 106 000 électeurs reo raha ianareo midiny eny an-dalambe miaro ny safidinareo tsy voasambotra zany. Tsy omby olona 106 000 personnes zany any Aponja. Tsy omby an'izany.
ny fonja ary ao na tsy afana tanimorana ny meritsetosika na izy fa tsy omby olona efa feno ary tadidio fa tsy misy toerana intsony ary na ny gendarme na ny police na ny maramila tsy ampy anareo 106 000 zany zara zareo raha misy 5 000 tsy ampy anareo zany dikan'izay arovony safidinareo ary za mbola miteny hoe miangavy an'ireo candidat anakenina amoka amin'ny PV-any avoay ny PV anareo rehetrarehetra teny amin'ny 192 fokotany satria ianareo dia tokony ahita fa manome an'io isa 42,21 io tojo ary nenareo tsisy niova fa ireo ihany niova raha tena hoe tiany Madagasikara nareo raha tena hoe tiany fahamarina nareo fa tsy pana tsaratsara kavato sy hoe ilatsadasaka mercenaire fotsiny dia avoay ny PV anareo fa raha ohatra nareo ka hoe tsisy rahahina ihany fa izay nge tsy lany dia dikan'izay tsisy ilananareo fa olona mercenaire na mpizara vato fotsiny fa raha ohatra ka tena mitoeniran-keranareo raha tena manahirana ny lohanareo hoe tena mila fifidianana madio izahay eto dia aleo fifidianana madio ny tranga eto dia avoay ny PV anareo zay zany no azavaiko androany dia misaotra anareo rehetrarehetra nanaraka misaotra an'ireo olona rehetrarehetra izay koa izay mizara an'izao video zao ary indrindra misaotra an'ireo izay mpanao gazety sy radio sy télé any atoerana izay mamoaka ny zao vaovao zao satria miparitaka eran'ny faritany ty video ako ty toy izay mahakasika ny fanazavana izay nentin'ny Ramatofany Soernaivo mahakasika ilay tsangan-javatra ny Seomaly dia ny fivoahan'ny vokatra hafa raha nampitahina amin'ny vokatra navoakany CENI apabemasy tamin'ny zoma lasa teo efa nanao famonoana afo moa ny CENI manoloana an'izany zavatra izany izay nilaza fa pisoloky niditra tao amin'ny tranokalana izy ireo no namoaka iny vokatra iny fa tsy marina akory toy izany ihany koa ny ataon'ireo olona akaiky ny fidondram-panjakana ankehitriny izay miezaka mamono afo tanteraka ka tsy napoizina izy ireo ny zavanseho fa ny marina moa tsy maintsy mivoaka arak'izany dia efa nisy olona izay nahihina ka nisambory ny fidondram-panjakana ankehitriny dia tsy izy izany fa Jean-Luc izay lazain'izy ireo fa nisy lokon'ny tranokalany CENI ary Andriamatoa Dame Arsène sy Yann Rajoelina moa dia mbola afaka madiodio amin'izao ora sy fotoana zao satria tsy azo atao inona na dia fantatra aza fa miraitsy kombakomba amin'ny ratsy ary miezaka manodikodina izay safidy mahoaka izay miandry ny fivoarany raharay tsika fa hatreto aloha dia aza manantena zavatra izany eto Madagasikara satria ny ankolafo rehetrarehetra dia voan'izay kolokolo zay ka tsy misy marina tsy misy lalàna velona izany eto amintsika fa any amin'ny toerana mandroso misy an'izany fanajana lalàna sy safidy mahoaka izany arao ny chaîne RMB